Zeny amin'ny vovoy fa tafiditra indrindra ao anatin'ny asa entina anatsarana ny fomba fitantanana ny mpiasa mpanjakana dia nototosaina androany maraina teny amin'ny hôtel EBC Akorondrano ny atrikasa ny arahandreo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera voakasiky izany sy ny manampahaizana avy amin'ny vondrona Europeana nentina andinihana ny fomba entina anatanterana ny fanatsarana ny fomba fitantanana. Nitoetrany ny asa entina anatsarana ny fomba fitantanana ny asa-mpanjakana tafiditra ao anatin'izany indrindra ny tetikasa ny fanjakana ho an'ny daholobe izay mikendry ny fanatsarana ary koa ny fanadiovana izany fitantanana eo anivon'ny asa-mpanjakana izany. Tetikasa izay vatsian'ny vondrona Europeana vola entina indrindra nampiana ministeran'ny asa-mpanjakana ny asa ary ny lalàna sosialy. Totosaina androany maraina teny amin'ny hôtel EBC Akorondrano ny atrikasa ny arahandreo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny asa-mpanjakana eo ambany fahefana ny foibe mpitantanana ny asa-mpanjakana sy ny manampahaizana avy ao amin'ny vondrona Europeana nentina andinihana ny fomba entina anatanterana izany fanatsarana fomba fitantanana izany. Ny dingana natao androany dia heverina metrahana ny fitantanana ara informatika ny mpiasa-mpanjakana. Alohan'ny andehanantsika lavidavitra moa zany zareo nametraka condition iarahantsika maly hoe zareo vahiny rehefa manao zavatra dia nametraka condition maromaro zareo. Anisan'ny condition napetrany zany dia mizara ataontsika hoe fazy telo samihafa zany le ty resaka fanjakana ho an'ny daholobe zay moa le izy NFD. Dia amina fazina préparation zany amin'izao préparatoire zany hoe manomana fanomanana rehefa vita andiany voalohany dia miditra phase faharoa zany hoe le phase faharoa tonga amin'izay le expert rehetrarehetra satria manao constat zany zareo zao dia tonga amin'izay le expert any amin'ny faraparan'ny octobre eo sisa zareo io zavatra indray le phase faharoa hatrany amin'ny mois de mars manomboka any amin'ny faraparan'ny taona 2016 zany vao andeha amina réalisation zareo ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany le phase tsy maintsy arahana ao anatin'ny enina taona mba hatratrarana fanadiovana an'le asa-mpanjakana. Isika tsy afaka hanadio raha tsy mandalo fepetra maromaro dia izay fepetra maromaro zay no arahany zareo maso miaraka amin'ny ataontsika hoe appuyen'ny PREA. Marina fa ministeran'ny asa-mpanjakana ny asa ary lalàna sosialy dia indroso tamin'ny fanatsarana fomba fiasa ahafahan'ny mpiasa-mpanjakana mikarakara tsara kokoa ny vahoaka.